Miroborobo fatratra ny tsy fandriampahalemana ny amin'ny ilany Atsimonosy iny nivoaka tamin'ny fanginany araka izany ny vondrona parlementaire avy any Atsimonosy any na ny CPS no avatarany maro azy makasika ny tranga izay nafatesana dalo 7 iny tsy marina ho izy ireo ny filazana fa tsy nanaja ny zon'olombelona ny fanatanterahany mpitandro ny filaminana ny asany tao anatin'izay tranga izay. Mitsipaka marindrano ny voalaza ny fiarahamonim-pirenena iray ny vondron'ny parlementaire avy any Atsimo na ny CPS mikasika ny fomba nahafatesan'ireo dahalo misa 7 tany Taolagnaro. Nanao valandresaka fohy ho amin'ny mpanao gazety tokoa izy ireo io arivo io teny amin'ny lapam-panjakana eny Anosikely. Tsy pahinay marindrano ny filazana fa misy ny fanososena ny zon'olombelona any Atsimo satria be dia be ny zavatra manjo ny vahoaka ka aminay dia makasitraka zahay ny fanenjehana ny dahalo, ny famonoana ny dahalo atao ny fokon'olona zay miaradia sy ny zandaro zay mandray andraikitra. Zay kosa dia manao antsoavo ho an'ireo zandaro zay mandositra andraikitra fa tsy misy mahazandaro azy raha mandositra andraikitra izy. Manao antsoavo zahay amin'ny aty amin'ny Foibe mba hanampy ny isan'ny zandary sy ny isan'ny fitaovana ampelantanana. Manao antsoavo zahay amin'ireo ONG zay manana fitaovana, manana atao, manakatao hanome fitaovana toy ny automobile tsy mataho-dalana 4x4 ho an'ny zandaro sy ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana any an-toerana. Dia mbola manao antsoavo koa zahay hanamafisana ny dina zay nankatoavina. Nilaza fa tsy amboan-draikitra ireo mpikambana ao anatin'ny vondrona parlementaire avy any Atsimo ity sy amin'ny fanaraha-masony sy fandraisana andraikitra mikasika ny zava-mitranga any Atsimo. Isan'ny notaterin'izy ireo ohatra ny firoborobon'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana, isan'izany ny fisian'ireo toerana maro samihafa fanadiovana omby halatra ao amin'ny Dongy Atsimo sy ny manodidina izay efa nahafatesana tompon'omby misa 12 sy fahaferezana omby efa mahatratra 2 arivo raha ny volana Jolay fotsiny no resahana.